ho aminareo hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. I Jesosy ihany no vahaolana. I Jesosy ihany no vahaolana. Jaona 2:20 andininy fahasivy hatramin'ny andininy fa-420 no mofinaina voalahatra ho antsika anio. Resaka azandrano le raha. Resaka azandrano na hoe trondro. Mampahatsiaro antsika fampiasan'ny fiangonana voalohany marika ny fankafantarana mihitsy le hoe ictus. Ictus izay raha dika amin'ny teny grika dia ny dikany dia hoe hazandrano. Io hazandrano na trondro io no sary ny fankafantaran'ny fiangonana voalohany tamin'ny andron'ny fanenjehana. Io sarina hazandrano io no zary lasa fijoroana vavolombelona sy fanekemponon'ny fiangonana voalohany, satria ny fiangonana indray dia nandray ny ictus ho fanafezana ny teny hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no mpamonjy, na hoe Jésus-Christ Fils de Dieu Sauveur. Zany fanekemponona lehibe zany no ny fampizaran'ny fiangonana, zary lasa nanorenana ny finoan'ny fiangonana, ka dia nampiasa ny ictus ho fanekemponona, ho fijoroana vavolombelona, ho symbole, ho fifankafantarana ny fiangonana. Fa zany resaka azandrano zany koa no resaka eto amin'ity Jaona 2:20 ity, izay tena milaza amintsika fa Jesosy ihany no vahaolana. Rehefa tsy teo intsony Jesosy Kristy, rehefa maty ny tompo, dia niverina nanao ny asa andavanandro fanaony ray ny mpianatra. Lasa niverina nanarato indray ry Petera. Dia efa raha mamaky isika eto amin'ny 9 dia ambara fa tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy. Tsy nisy fahombiazana rehefa niala tao amin'ny tompo. Ary tadiditsika tsara fa ny tompo ane tamin'ny antso an'i Petera taina mpanaratoana tamin'ny voalohany dia efa niteny fa ankehitriny dia ataoko mpanarato olona ianao. Iny Petera miverina nanarato azandrano iray, tsy nahazo na inona. Fa rehefa tonga indray Jesosy dia niteny manao hoe alatsao ao amin'ny akavanany sambo ny harato, dia nahazo hazandrano be dia be sady vaventy ny Petera sy ireo namany. Anambarany zany fa i Jesosy ihany no vahaolana. Efa nolazaina rahateo fa ho atao mpanarato olona i Petera. Arak'izany dia sary ny fanaratoana olona no ampianarina sy tarihana an'i Petera. Ny arato eto dia sary entina ilazana ny fiangonana. Ny fiangonana izay mitona olona ho ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fiangonana izay miaina ny fanasan'ny tompo, arak'izay hitantsika izay nataon'ny tompo teo amin'ny mpianatra eto. Ny fiangonana dia fihaonana amin'ny Jesosy velona. Ry havako malala, vao avy nankalaza ny Paska isika dia mampahatsiaro antsika fa tsy Jesosy Kristy maty, tsy ny asa fanao nahazatra fahiny no iainana, fa ny asa vaovao. Ao amin'ny Jesosy ihany no vahaolana. Ivelan'i Jesosy tsy misy vahaolana ho an'ny mpino. Averina ary ny saintsika ry havako hifantoka amin'ny Jesosy velona, fa ny fihaonana amin'ny Jesosy velona no azontsika fahombiazana eo amin'ny fiainana. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy manaiky iseho
aminay amin'ny fahavelomana ka tsy anaiky anay hitoetra amin'ny fahafatesana intsony. Misaotra anao mamelona indray aty anatinay ny antsonao Andriamanitra izay efa nifidiananao fa ho mpanarakolona ary dia maniraka anay hiandro ny ondronao Andriamanitra raha teo. Tsy mahasoa anay ny lasanay sy ny fahininay fa ianao ihany Jesoa no vahaolana, ka dia anaraka ny baikonao sy ny afatrao amin'izay efa nifidiananao anay izahay. Dia matoko manana anao izahay ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra, ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen.